Tsy alalavitra an'izay vaovao zay ihany sika satria dia niena tsy toy ny isa-taona ny isan'ireo mpiadina ny safidin'ny sokady siantifika ao anatin'ity fanadinam-panjakana baccalauréat ity amin'ireo kandida rehetra hiatrika ity fanadinana ity kosa dia 1.5 taona ny zandry indrindra raha toa ka 5.70 taona ny zokony indrindra hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Mahatratra 8,740 sy irahetsy ny isan'ny mpiadana amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Ahitana fisondrotana eo amin'ny 8,700 eo zany raha oharina amin'ny tamin'ny taona 2024. Mahatratra 9,900 sy 5,000 sy 7 sy irahetsy ny mpiadana amin'ny sokajy ankabehany raha toka 2,20 sy 7,000 ny sokajy teknika amin'ny fanadinana baccalauréat 20 sy 2,000. Isan'ireo hiatrika an'izany fanadinana baccalauréat zany dia 7 sy 700 sy 4,000 sy 4 alina sy irahetsy raha atao amin'ny teny frantsay zany dia hoe 184,708 ka ny série A1 dia 5 sy 3,000 sy irahetsy na hoe 13,005. Ny maro indrindra moa zany dia ny série A2 ny androtrokony izay mahatratra 17,700 sy 4 alina sy irahetsy na hoe 120,327. Ny vitsy indrindra moa zany dia ny scientifique ny série C 4,874 na 4,7 sy 4,000. Ny série D dia mihena ihany koa 20,700 sy 7,000 sy 3 alina. Ny teknika moa dia mihena ho 9,182. Raha ampitahintsika zany tamin'ny herintaona moa zany dia miakatra 8,7 isan-jato zany hoe miray isan-jato eo zany ny fiakaran'ny isan'ny mpiadana tamin'ity taona ity. Ny kandida farany kely indrindra zany hita eto Antananarivo série A2 izy io dia 1,20 taona lehilahy ary eto Antananarivo ihany koa ny antitra indrindra 5,70 taona série D indray izy io. Raha fitinina zany dia mitovitovy amin'ny tamin'ny herintaona ihany ny atotanisa momba ny baka fa ny zavatra tsapa dia mihendaza zany ny série scientifique sy ny série C. Arak'izany dia niendanja nisan'ireo mpiadina baccalauréat safidin'ny série scientifique C sy D izay raha tambatra dia mahatratra 4,900 sy 2,000 sy 4 alina raha toka mitotaly 2,30 sy 300 sy 3,000 sy 3 alina sy irahetsy ny mpiadina amin'ny baccalauréat amin'ny série A1 sy A2.